Toy izao ndraiky avana ny teny zaraina omena antsika anio. Safidy tsara ny manakaiky sy mitory an'i Kristy. Araka ny voasokatra amin'ny Salamy 7:20-20 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe: fa izao dia nakaikin'Andriamanitra no mahatsara ahy. Ianao Jehovah Tompo no ataoko ariko mba hilaza ny asanao rehetra. Tsy manao fanao izao tontolo izao. Araka ny voasokatra ao amin'ny Jaona 1:2-10 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: aza tia izao tontolo izao na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao, raha misy olona tia izao tontolo izao dia tsy ao anatiny ny fitiavany iray. Fa mikatsikatrany kosa ny sitrapon'Andriamanitra. Araka ny voasokatra amin'ny Jaona 1:2-7 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ary mandalo izao fiainan'izao sy ny filàna, fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Tsy hanenenanao mandrakizay izany. Matokia, mandram-peona tompoko.